Bonjour, bonsoir daholo tsika rehetra manona fiadalan'ny tompo sy ny fahasoavana amintsika mandrakariva. Tompo anea ombantsika eo amin'ny fahasalamana, eo amin'ny fivelomana, eo amin'ny asa, ny fianarana sy izay masahana ny fiainantsika rehetra. Izy anie iain'ny fivavantsika ihany koa sy ny fitarainantsika izay hoentsika eo anatrehany. Zavatra azo antoka dia izao hoe manana Andriamanitra velontsika efa tsy Andriamanitra maty izay miain'ny fivavantsika mandrakariva. Ka izay ny hoe aza mafoy ny fiarahana mivavaka. Dia manasa antsika indray ary hivavaka amin'ity anio ity, hametraka ny fotoana am-pelantanan'Andriamanitra ary hametrahana ihany koa ny fiainantsika am-pelantanan'ny Tompo sy izao fampianarana izao. Hivavaka tsika. Jehovah Andriamanitra iray io, Andriamanitra Abrahama ianao, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Indreto izay raha eo amin'ity anio ity, mametraka indray izao fotoana izao am-pelantananao. Dia ny fampianarana ny bokin'ny Apokalipsy. Eny ray ianao no hametrahana izany. Satria tsy mahefa manao na inona na inona izay raha tsy mametraka ny fotoana am-pelantananao. Ary tsy ny fampianarana ihany no apetraka eo am-pelantananao ray fa ny fiainana iray manontolo mihitsy sy mahakasika ny fiainana rehetra. Satria zava-poana ihany izay raha tsy ianao no miasa mitantana anay. Eny hoy ianao Jehovah manao hoe ratsy Jehovah amin'ny manao ny trano, miasa foana ny mpanao ny trano. Ratsy Jehovah miamina ny tanàna dia miamina foana ny mpiambina. Fa ianao no metrahanay ny fiainanay ray io sy mahasana ny fiainana rehetra. Aza mafoy na mahasaraka anay ray. Teninao manambara manao eny mety manadino ny zana-minono ve ny vehivavy, eny mety manadino ihany izy ianao izy. Fa izao kosa tsy mba manadino anareo ianao fina. Ary ny teninao ihany koa Tompo Jesosy dia manambara manao hoe miambena mandrakariva ka aza mitsahatra. Eto izay mivavaka eto anatrehanao Tompo Ray Masonao, mametraka ny fiainanay eo am-pelantananao. Taio izay namiditra na mivoaka, taio ny fahasalamanay, taio ny ananao anay, taio ny fivelomanay rehetra, taio ny fianaranay, ny asa mandraranay izay mahasana ny fiainanay rehetra, taio ny tokantranonay, taio Andriamanitra izay mahasana ny fiainanay rehetra. Ka koa am-pelantananao izany tsy hanan'ilay ratsy na tsy hanan'ilay ratsy fahefanana dia kely aza. Ifona aminao ihany koa izay ray ny amin'ny heloka sy ny tsy fahamarinana rehetra. Ary eny eo anatin'ny andro dia mety lavy ihany izahay. Mety tratra ny fakapanahy ihany izahay. Ka izany ny ambenanay mbavaka eto anatrehanao. Mba hiarovanao anay mifakapanahy tsy azo anay. Ka ninona nataonay raha io ka nahalatsaka anay teo anatrehanao, na hameloka anay teo anatrehanao dia ifonanay aminao izany. Na tamin'ny fisainy, na tamin'ny fiteny, na tamin'ny fitondratena. Ka angatanay famindram-po sy famelan-keloka. Mangataka aminao izay Kristy io, diovy amin'ny ranao izay ho afa-pahotana, sasoa amin'ny ranao izay ho afa-keloka. Ary dia tafihany koa izay raha io ny fanahinao, anjaka ao anatinay. Aza esorina aminay ny fanahinao raha io, voaka ny fanahinao hitantanay marina rehetra. Indrindra raha mbola hianatra indray ny teninao, izay hanoho ny fandiniana ny teninao dia ny bokin'ny Apokalipsy. Sokafo ny fonay, sokafo ny sainay, mahatarana ny sitrapinao. Fa tsy amin'ny herina fatanjana no mafana mamantatra ny zava-miafy ny teninao fa amin'ny alalana fanahinao rerena. Koa dia mitenena ray fa voninkaina izay vahoakanao. Dia ray namandrakizay ny anaranao ray, karaha izay ny anaranao anie. Dia iny Andriamanitra tsara indrindra no avinay dia apetraka feno am-pelantananao, ianao mahalala. Aoka ny sitrapinao tanteraka, izay tsy voateny vavanay kosa raha io dia aoka ny fanahinao ny efa nivavaka ao anay teto anatrehanao ray tamin'ny fitarainana tsy azo tonoina. Dia mitenena ray fa voninkaina izay vahoakanao amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Irosontsika ray ny amin'ny lesona indray dia ny bokin'ny Apokalipsia izany. Resantsika farany dia niresaka tsika mikasika ilay tombo-kase fa tsy tombo-kase fa ilay kapoaka fahaefatra, ilay misy ilay loza fahaefatra. Verenantsika kely mikasika ny loza io ny amin'ny Apokalipsy toko 2 dia ny andininy 9. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fahaefatra napidina ny taon-diviany tamin'ny masoandro dia nasaina nandory ny olona tamin'ny afo izy.
Ary main'ny hafanana be ny olona dia niteny ratsy naran'Andriamanitra izay manam-pahefana amin'ireny loza ireny. Izy sady tsy nibebaka mba hanome voninahitra azy. Rehefa nararaka ilay anjely fahefatra zany ilay loza fahefatra tao anatin'ilay kapoaka izay nomenana azy, dia nararany tamin'ny masoandro indray izy io. Dia io ilay zavatra hitantsika ny resantsika farany raha mamitina kely ny zavatra hitantsika dia izao hoe vokatra n'izay hoe nararaka tamin'ny masoandro izay ilay kapoaka fahefatra ilay misy ilay fahatezeran'Andriamanitra, dia izao main'ny hafanana be ny olona. Zany hoe multiplier zany ny hafanan'ny masoandro, nampitomboina zany ny hafanan'ny masoandro. Inona ny antony mahatonga ilay masoandro hoe lasa nitombo ny hafanana izay noentiny? Ny fahasimban'ny couche d'ozone, ilay stratosfera miaro antsika zany eny amin'ny habakabaka eny. Araka ny resantsika eo 20-50 km miala ny tany misy anazy io. Dia rehefa simba zany izy io, dia izao le rayonn'ny masoandro iny zany tsy voatazon'ilay couche d'ozone intsony dia midina aty amin'ny tany dia mandoro zany ilay hafanana. Tsy vitan'izay ihany koa fa vokatra ilay loza zany izay nararaka tamin'ny masoandro, dia io miteraka ihany koa ilay réchauffement climatique amin'izao fotoana izao. Vao farany teo izao zany nijery documentaire tany amin'ny faritra Alaska iny, anaovan'ny zareo recherche zany ilay izy. Dia ny recherche izay ataon'ireo manam-pahaizana dia hoe ao anatin'io tany misy antsika io zany, satria any amin'ny Arktika zany, Antarktika ilay hoe terre de glace, ohatrany hoe amin'ny faritra mangatsiaka be ireny zany, ohatrany hoe Alaska. Dia le terre de glace io antsoina hoe hono filazana azy teo hoe berger du sol hozy izy, na le antsoina ihany koa hoe permafrost. Ka le permafrost io zany terre de glace io, zany hoe le tany zany glace eo ambany eo. Dia ao ambanin'io terre de glace io nefany misy couche maromaro izy io any ambany any, dia any ambany any misy gaz be dia be zany any ambany any. Dia misy karazana gaz any zany. Dia ny zavatra misy nefa dia izao vokatra n'ilay vokatra n'inona moa izy ity? Vokatra n'ilay fiakaran'ny hafanana zany eto ambonin'ity tany ity, le fahasimban'ilay masoandro. Ka inona moa mampiakatra ilay hafanana zany fa vokatra ilay aktivité ataon'ny zanak'olombelona ihany amin'ny industrie izay ataony, izay miteraka gaz carbonika maro samihafa, dia mampiakatra zany mampakatra ny hafanana misy eto amin'ity tany ity. Ka iny hafanana iny zany rehefa miakatra any ambony iny dia miverina aty ihany iny rehefa avy eo. Ka raha vao be loatra nefa zany satria misy le gaz méthane zany miakatra zany, ny gaz carbonika, ny méthane miakatra any ambony any. Dia izy io zany ohatrany hoe misy fetrany izy io satria efa misy gaz iny amin'ny habakabaka eny zany. Ka raha vao mihoatra zany io effet-n'io gaz io, satria izay le ilazany anazy teo hoe gaz à effet de serre hozy izy, satria le gaz zany no miteraka le hafanana. Dia any ambony eny nefa fa misy gaz zany miaro an'io stratosfera io, dia io nefa mitondra le hafanana normal aty amintsika. Dia raha vao mitombo nefa ny hafanana le gaz eny amin'ny habakabaka zany, dia mitombo koa le hafanana ety ambonin'ny tany. Dia ny zavatra misy nefa ny amin'le terre de glace zany any Alaska, inona ny zavatra misy? Le sol zany, le terre de glace manomboka mitsonika tratran'ilay hafanana, satria ny resantsika farany teo fa niakatra ny hafanan'ny tany. Efa mahatratra hoe 1°5, na hoe izay zany ny hafanana misy eto mihoatra ny normal, efa 1°5 mihoatra ny normal ny hafanana misy, dia mahatonga le réchauffement climatique, mahatonga le perturbation be dia be izay misy manerana an'izao tontolo izao. Hoe changement climatique, tsisy saison intsony, mikorotana daholo ny saison rehetra manerana an'izao tontolo izao. Dia rehefa mitsonika le terre de glace, dia inona ny zavatra misy? Manomboka mivoaka daholo le gaz condamné any anatiny any. Nalefan'ny zareo mihitsy le izy filmeny, satria efa lasa le sol zany lasa ohatrany hoe no filazany azy teo, lasa gruyère le sol, zany hoe lasa
lasa ohatran'ny fotaka reny tsy hoe lasa fotaka lasa ohatran'ny manonjanonja le sol satria le tany zany le terre de glace zany mivadika rano de presque mivadika rano daholo le toerana de rehefa mivadika rano le izy de manino mivoaka le gazy avy any anatiny any de ireo manam-pahaizana mandinika hoe ny gaz carbonika zay miakatra ozy izy kely ny efen'iny amin'ny hafanana miveriny aty amintsika par rapport amin'ny méthane zay miakatra ny gaz méthane zany hoe ny gaz méthane zany tena zava-doza io kanefa le gaz méthane ozy izy eo ambanin'ny sol zany eo anatin'le berger du sol eo anatin'le permafrost mahatratra tsy tadidiko tsara le izy teo 1300 milliards de tonnes ozy izy de imagineo raha zay no mivoaka zany de ahoana ny fihefarahantsika zanak'olombelona io zany zava-doza io nefa ozy izy ny politika na ny Nations Unies zany tsy miresaka an'izany mihitsy fa ny anazy mbola io resaka le zavatra hitantsika resahana amin'ny vaovao fa zany le gaz eo ambany io tsy resahany mihitsy hoe io nge zavatra efa mivoaka amin'izao fotoana zao vokatry ny activité ny zanak'olombelona zany hoe zany nahita liste io zay hoe tena ifarany ty tany ty zalahy tsisy fanafany ty tena tsisy fanafany ty hoe tena ahoana ny fiafarany zanak'olombelona vao tamin'ny herinandro teo nijeren'izany ahoana zay ianao nitsoka ino no nataonao vokatra an'izany zanak'olombelona zany miezaka mijery alternative nge zao tontolo zao hoe ahoana natao de inona ny zavatra atao ny arovana amin'ny zavatra mitranga manao inona ny filazany ty manao fikarohana izy mandeha makeny amin'ny habakabaka mijery hoe aizany tany azo ipetrahana eny amin'ny habakabaka eny zany any amin'ireo planeta Mars sy ny sisa satria fatany hoe ho simby ty planeta tany ty ka eo zany ny fiakaran'le réchauffement climatique simba ny couche d'ozone miakatra ny hafanana mikorotana daholo ny saison rehetrarehetra manerana zao tontolo zao misy ny toerana lasa be rano misy ny toerana tsy ampy rano mihitsy eo ny resaka pollution de l'air ny fahasimban'ny rivotra eo amin'ny tontolo iainantsika zany eo ny vokatry ny haitany ny tsy fisin-drano niteraka le feu de forêt na ny afo mandoro amin'ny ala zany sy ny sisa sy vokatra an'izany zany le hafanana de io le zavatra teneniny teo amin'le apokalypsy toko fa 9:17 manao hoe ahoana ozy izy 9:9 azafady averitsika kely izy teo hoe ary ny faefatra ozy izy napidina ny taondy viny tamin'ny masoandro de nasaina nandorony olona tamin'ny afo izy ary main'ny hafanana be ny olona de niteny ratsinar'Andriamanitra zay manam-pahefana amin'ireny loza ireny izy sady tsy nibebaka mba anome voninahitra azy zany hoe le olona zany tena main'ny hafanana ary io ny zavatra resahantsika hoe raha tany amin'ny trompetra ny resahana de hoe ny ray apatelo ny tratra le loza aty amin'ny kapoka izy izao tontolo zao tratra ny loza ary amintsika amin'izao miteny zao zany le loza zany efa tsy ray apatelo ntsony fa efa me mitombo zany le izy fa rehefa mahafeno tanteraka n'izao tontolo zao zany de tena tsy zava-doza zany ny zavatra mitranga raha ny zavatra hitantsika fotsiny tamin'ity taona ity zany de efa tsy eritreritiny tsaina ntsony amin'izao tsika miteny zao la France s'embrase mirehitra la France du nord au sud mirehitra ino resahako teo hoe tao anatin'ny période-ny mois de juillet ty tamin'ny début-ny juillet tany ao anatin'ny semaine anankiray 7000 de part de feu 7 ny deparana feu ao anatin'ny herinandro anankiray be deabe nge zany ny pompier zao mitaraina mihitsy hoe reraka tsy vita tsony tsy araka tsony tsy matory andro tsy matory alina satria mamono afo etsy ianao mirehitra ny atsy mamono afo etsy ianao mirehitra ny tsy hita ihany hoe ahoana ny naovana azy tsy seriny zanak'olombelona mikasika ilay zavatra mitranga izany kanefa ny zavatra anankiray de ty hoe le loza koa nefa mitranga de zao inona ny mahatonga le loza maninona ny hoe le masoandro no tany no nararaka le loza ka io zany vokatry ny ataon'ny zanak'olombelona ihany no mahatonga satria ny zanak'olombelona de naninona nanompo ny masoandro de vokatry le fanompon'le masoandro de zao le masoandro zay ny divinizeny zay ny tompony de io ihany ny mitondra
loza ho azy, mitondra famaizana ho azy. Izay le hoe loi de réciprocité, hoe ny ataonao ihany no mivaly aminao. De mety hitenitsika manao iza ny lazainao fa manompo masoandro. Satria le loza miatra aminao vokatry ny fahotana nataonao ihany. De raha mijery sika eo amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona, ny civilisation izay nifandimby hatramin'izao mbola misy antsika izao, de nanompo an'io masoandro io ny civilisation izay nisy, ny ankohaka tamin'io masoandro io. Raisitsika fotsiny ny Maya, civilisation Maya any amin'ny faritra Amerika Latine iny, ary ny taranany mbola manaraka an'izay hatramin'izao, mivavaka amin'ny masoandro. Ny empire romanina mivavaka amin'ny masoandro, ny grika mivavaka amin'ny masoandro, ny indien mivavaka amin'ny masoandro, ny japonais mivavaka amin'ny masoandro ihany koa, tahaka ny mivavaka amin'ny andriamanitra be deaibe izy. Ny jiosy de nivavaka tamin'ny masoandro ihany koa na de nivavaka tamin'i Jehova aza. Ary ny eglizy, ny kristianina mivavaka amin'ny masoandro koa ny eglizy kristianina. De mety mitenitsika ho manao iza ny lazainao mivavaka amin'ny masoandro. Vazaha miteny amintsika raiso fotsiny amin'ny teny anglisy, nianatra tany am-pianarany daholo tsika. Inona ny atao hoe Sunday? Ny atao hoe Sunday de hoe jour du soleil. Inona nefa zany Sunday zany? Dimanche zany, andro alahady zany. Kanefa io dimanche io de andro ny masoandro ny iza? Andro ny masoandro ny romanina. Andro ny masoandro ny romanina. De io andro ny masoandro ny romanina io nefany de zao, io lasa andro fivavahan'ny kristianina ihany koa amin'izao fotoana zao. Fa mbola resahantsika mikasika an'izay rehefa avy eo. Fa raha mijery fotsiny tsika hoe ny zavatra tiako resahana fotsiny de zao hoe zay mivavaka zany amin'ny andro alahady de maninona? Mivavaka amin'ny masoandro. Mivavaka amin'ny masoandro. De jereo tsara, mijery resakitsika teo hoe ny indien mivavaka amin'ny masoandro. Maninona moa ny indien mivavaka amin'ny masoandro? Satria ny indien de manao avany Inde angeny ny voan'le hoe yoga. Yoga io le lazain'ny olona hoe sport zay atao izy ahoana moa filazana azy zany ohatrany hoe exercice physique zany, zay ny azo ilazana anazy, exercice physique zay atao manome fahasalamana hozy izy le yoga. Yoga io nefa avaizany ny avian'izy io, avany Inde ny avian'izy io. Ary zany yoga zany de inona ny dikan'izany, inona no ny dikan'le yoga? Ny yoga de zao hoe salutation au soleil. Zany hoe fiarabana ny masoandro. Le exercice ataon'ny olona amin'izao fotoana zao io zany hoe exercice physique io de nalaina avany Inde izy io. Exercice zay ataon'ireo hindouisme na ny parsisy, zany hoe misy religion anankiroa izy mampiasa an'izy io, de ny parsisy sy ny hindou. De ireo zany no maninona? Miaraba an'io masoandro rehefa miposaka ny masoandro ny maraina. Manao an'le salutation any masoandro. De rehefa miaraba le masoandro izy de manao le mouvement izy. Misy an'le exercice physique zay atao, misy mouvement be deaibe izy io, de ohatrany misy ohatrany tête de cobra zay mipoitra sy ny sisa. De misy rehefa avy eo ny lohanao iny ohatrany miondrika makany amin'ny genou-anao. Miaraba le masoandro zany izy de ny fiarabana an'iny masoandro iny mba hitondran'le masoandro zany énergie ho amin'ny tany. Ary ny exercice zay atao amin'io de zao mandritra ny 15 à 20 minutes ny anaovana an'io exercice io. De ny olona moa zany zay mipratique an'le yoga de zao hoe manao ny séance ana 15 à 20 minutes izy io ao anatin'ny journée. Fa ny tena fanaovany reto mpanompo ara-pivavahana reto de zao amin'le fiposahan'ny masoandro izy manao an'iny, iarabana an'le masoandro. De les salutations an'ny masoandro, fiarabana an'ny masoandro iny, de iny le hoe 15 à 20 minutes izy manao an'le exercice zany miaraba le masoandro, ame énergie ho an'ny tany. De iza nefa io andriamanitra masoandro zay arabainy zareo?
izay sampin'ny hindoa, sampin'ny hindoisme. Dia ilay andriamanitra zareo antsoina hoe Suria. Andriamanitra antsoina hoe Suria, izay hoe andriamanitry ny masoandro. Ohatran'ny tahaka ny andriamanitry ny Grika. Inona ny andriamanitry ny Grika izay andriamanitry ny masoandro? Apollon. Dia ohatr'izay mihitsy ny andriamanitry ny hindoa zany hoe Suria. Misy sary eto dia asehoko amintsika ilay izy dia hitantsika eo mikasika anazy io. Ka ho an'ny ireo vahoaka betsaka zany ka le mipratike le yogany ihany dia antsoina hoe yogine zany. Ka ho an'ireo zay any Inde zany manao an'le yogine, miaraba le masoandro, le fiposahan'ny masoandro iny dia zao manome voninahitra ny Suria izy amin'iny fotoana iny. Manome voninahitra ny Suria satria miaraba azy izy, mangataka fitahiana aminy izy. Ka ny hindou sy ny parsisy izay ireo le religion zany izay mivavaka amin'ny masoandro, mivavaka amin'ny Suria. Ka ny hindou sy ny parsisy rehefa manao an'io salutation au soleil na miaraba le masoandro dia manao iny, manao adidy ara-pivavahana izy rehefa manao an'izay zavatra zay. Adidy ara-pivavahana no ataony. Ka ianao zany milaza manao hoe za manao an'io ho ara-pahasalamana no anaovako an'io. Mety samy manana ny hevitra ianao, be dia be ny hevitritsika. Zay foana ange le izy. Io le tonga amin'ilay fiteny hoe tsisy lafiny maharatsy an'izany ange. Fa zao misy heviny ara-panahy io. Misy heviny ara-panahy io. Ka ny heviny ara-panahy dia zao misy heviny ara-pivavahana ao ambadika an'io. Ka na miteny ianao hoe za tsy miakohaka amin'ny Suria zany na za tsy mivavaka amin'ny masoandro zany, rehefa manao an'io mouvement io ianao dia tadidio. Fa io zavatra ataonao io dia pratique religieux io zavatra ataonao io. Fivavahana sy fanomeza voninahitra an'ny Suria io ataonao io. Fanimpotsampy io ataonao io. Dia ohatr'izay koa ny kristianina. Ny kristianina mivavaka amin'ny andro alahady izy. Dia inona ny amin'ny marinan'ny kristianina le fivavahana amin'ny andro alahady? Dia hoe Kristy nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro alahady. Ny anarantsika teto zany fa nga Kristy nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro alahady. Fa iza moa no nametraka ny andro alahady ho andro fivavahana? Ny Eglizy ange no nametraka ny andro alahady ho andro fivavahana. Dia nanaraka daholo ny protestanta sy ny evangelika rehetra taty aoriana nivavaka tamin'ny andro alahady. Fa iza no nametraka ny andro alahady io andro fivavahana? Dia tadidio tsara fa tamin'ny temps concile de Nicée tamin'ny 325, tamin'ny concile de Nicée tamin'ny 325, Constantin Ier empereur tamin'izay fotoana zay nanao concile niaraka tamin'ny évêque, efa au nombre de 300 teo angamba ny évêque niaraka vory taminy. Ny zavatra tapaka tamin'izay fotoana zay dia zao hoe ny kristianina dia aoka tsy vavaka amin'ny andro sabotsy intsony fa amin'ny andro alahady. Satria raha mivavaka amin'ny sabotsy izy dia ohatran'ny mbola hoe jiosy. Dia lasa mivavaka tamin'ny andro alahady dia hoe le andro alahady satria ny tompo nitsangana tamin'ny andro alahady fa iza. Satria zay idéologian'ny Eglizy zay zavatra zay. Jehovah ny teny mana-masina ny andro sabata. Mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy. Fa itsika mivavaka amin'ny andro alahady dia zao mahatsiaro ny andro alahady tsika izay napetrakiny izy ny Eglizy niaraka tamin'ny empereur Constantin. Lasa andro fivavahana hoe satria hoe io ny tompo nitsangana tamin'ny andro alahady. Efa ny anarantsika teto zany fa tsy jirantsika lalina intsony mikasika an'izay zavatra zay. Dia io zavatra ataon'ny kristianina io zany hoe mivavaka amin'ny andro alahady io zany dia zao fotsiny le izy. Io ohatran'le olona manao yoga ihany io, hoe tour de passe-passe. Ny olona manao yoga dia manamary-tena manao exercice physique nanaovanay an'io fa zay tsy mivavaka amin'ny Suria zany. Dia ohatr'izay koa ny kristianina. Zay tsy mivavaka amin'ny andro alahady zany fa tsy mivavaka amin'ny andriamanitry masoandro zany fa Kristy nitsangana tamin'ny maty nivavahana amin'io. Fa teneno anao anatin'ny soratra masina raha mbola niteny Kristy hoe ny andro alahady no andro ivavao. Fa Kristy tena ny ara-miteny manambara manao hoe tompon'ny sabata ny zanak'olona. Kristy tsy niteny mihitsy hoe tompon'ny lahady ny zanak'olona.
ny fivavahanao amin'ny andro alahady dia fiankofanao amin'ny Andriamanitry ny masoandro. Zay nivavahan'ny empira romanina, Constantin dia empereur romain. Dia izy niaraka tamin'ny veka no nametraka an'io andro alahady io andro fivavahana. Ka navadika fotsiny izy natao toro de passe-passe hoe Jesosy nitsangana tamin'ny andro alahady. Dia io no tenentsika teo hoe ny jiosy koa dia nivavaka tamin'ny masoandro. Ary vokatry ny fivavahan'ny jiosy tamin'ny masoandro dia zao nitsaran'Andriamanitra ny jiosy zany, nikapohan'Andriamanitra ny jiosy zany, ary nitezeran'Andriamanitra azy mafy. Zany hoe izao tontolo izao zany ny akohaka sy mivavaka amin'izany masoandro zany. Jerentsika inga aty amin'ny Ezekiela aty, Ezekiela 4:7 ka hatramin'ny 9. Ezekiela 4:7 dia ny 7 ka hatramin'ny 9. Izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. 7 ka hatramin'ny 9. Ka ataovy hoe ry tendrombohitry Israely io, mianoha ny tenin'i Jehovah Tompo. Izao no lazain'i Jehovah Tompo amin'ny tendrombohitra sy ny avoana, ary ny lohasahandrika sy ny lohasaha. Indro izao ahatonga sabatra amely anao, ary horavako ny fitoerana avinareo, ary hokorohina ny altaranareo, ary hosombana ny tsangakazonareo ho an'ny masoandro, ary ataoko mitsika eo alohan'ny sampinareo ny fatinareo. Ary ny fatin'ny zanak'Israely ataoko eo alohan'ny sampiny, ary ny taolanareo dia aheloko eny manodidina ny altaranareo eny. Any amin'ny finenanareo rehetra dia ho lao ny tanàna, ho rava ny fitoeranareo avy, mba ho rava sy lao koa ny altaranareo, dia ho tapatapahina sy ho foanana ny sampinareo, ary ho kapaina ny tsangakazonareo ho an'ny masoandro, ka dia ho levonina ny asanareo. Eto zany dia zao mihitsy hoe satria ny Israely nanompo sampy, dia izy io sampy ny tompony io, nanompo ny masoandro izy, ny akohaka tamin'ny masoandro, dia tonga taminy miloza. Jehovah ny teny, indro ahy tonga sabatra hozy izy Jehovah, amely anareo ary horavako ny fitoerana avinareo, hokorohina ny altaranareo, hosombana ny tsangakazonareo ho an'ny masoandro, ary ataoko mitsidika eo alohan'ny sampinareo ny fatinareo. Ho azerako io sampinareo amin'ny masoandronareo, dia ataoko eo mitsidika eo ambaniny ny fatinareo izy Andriamanitra. Vokatry ny ataon'ny zanak'Israely. Nanompo sampy koa ny zanak'Israely, ary rehefa nanao izany izy dia nitsaran'Andriamanitra. Eto ny zavatra misy atsika dia zao. Tonga ny loza ny masoandro, mahazo amin'izao tontolo izao eto, amin'ity kapoaka fahaefatra ity. Vokatry n'inona io? Vokatry ny zavatra ataon'ny zanak'olombelona ihany io. Ny fiankofany amin'ny masoandro. Ary zay ilay teneniko hoe amin'izao fotoana antsika miteny izao dia mbola mivavaka amin'ny masoandro ny zanak'olombelona. Indrindra moa ireo izay milaza ny tena no kristianina. Ahoana izy ny teny soratra masina? Ity firenena ity manaja amin'ny olony, fa ny fony izy lavitra. Milaza izy fa kristianina. Milaza izy fa zanak'Andriamanitra, nefa ny fony lavitra azy. Satria nahoana? Nga izy manaja ny sabatan'Andriamanitra. Mivavaka amin'ny andron'ny Andriamanitra hafa izy, fa tsy mivavaka amin'ny andron'ny Jehovah Andriamanitra. Izay tokony hankofana sy tokony hatahorana ary tokony hotopoina. Ka zay ilay izy teo hoe raha milaza ny Eglizy manao hoe mivavaka amin'ny andro alahady izy fa io nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty, dia izay fotsiny zavatra teneniny. Tour de passe-passe ihany zany zavatra zany. Fa fanodinana ny fahamarinana zany. Mba hahafahana mamitaka fa ny tena izy dia izao, ireo izay mivavaka amin'ny andro alahady dia mazava ny valina, mivavaka amin'ny Andriamanitry ny masoandro izy, fa tsy mivavaka amin'ilay Jehovah Andriamanitra. Dia vokatra an'izay fivavahany amin'ny masoandro izay. Dia izao inona ny zavatra mitranga? Raha tokony hanompon'Andriamanitra izy ka hoe satria izy mivavaka amin'ny masoandro dia ny zavatra mitranga dia izao hoe mitombo na mpitomboana ny hafanan'ny masoandro andorin'ny zanak'olombelona. Ary ilay hafanana izay mitranga io dia mitondra ina? Mitondra fampahoriana io, mitondra fahafatesana io, mitondra fanaitainana io, ho an'iza? Ho an'ny mponina ambony tany.
izay tsy manana ilay tombo-kasen'Andriamanitra. Ka le masoandro izay nivavahany zareo sy ny tompony zareo, ny ankofan'izy ireo, dia zao io ihany zany ny lasa inona? Lasa fampahoriana mahazo azy sy mitondra fanaitainana mahazo azy ary mitondra fahankiviana ho azy sy fahadisom-panantenana ho azy. Raha nijery sika tany amin'ny trompetra faefatra, inona ny zavatra hitantsika tany? Ny zavatra nitranga tany amin'ny trompetra faefatra dia mifanohitra tanteraka amin'ny zavatra nitranga aty amin'ny kapoaka faefatra. Satria tany amin'ny trompetra faefatra dia zao, tsy hoe nitombo ny hafanana tany amin'ny trompetra faefatra, fa nahena ny fahazavan'ny masoandro tany amin'ny trompetra faefatra. Inona ny zavatra hoe nahena tany? Satria reny vakitsika kely izy Apokalipsy 7:20-20. Ahoana izy? Apokalipsy 7:20-20. Dia ahoana izy eo? Ary ny anjely faefatra nitsoka dia nasiana ny apatelon'ny masoandro sy ny apatelon'ny volana ary ny apatelon'ny kintana rehetra, mba ho maizina ny apatelony ka tsy hazava ny apatelon'ny andro, mba ho toy izany koa ny alina. Zany hoe mitovy, misy zavatra hitovizany eo. Dia resaka hoe masoandro ny voakitika eto. Fa ny efehan'ilay zavatra mitranga tsy mitovy. Ny efehany ary amin'ny trompetra dia zao hoe inona zavatra tenenina? Hoe rehefa nasiana hozy izy ny apatelon'ny masoandro sy ny apatelon'ny volana ary ny apatelon'ny kintana rehetra, mba ho maizina ny apatelony ka tsy hazava ny apatelon'ny andro ary toy izany koa ny alina. Dia ny zavatra hitantsika dia zao hoe raha oharina tany zavatra mitranga zany, alôrizinina ny zavatra namboarin'Andriamanitra, ary Kristy mihitsy ny teny an'izay raha manao hoe move tsy 12 ny andro izy izy. Zany hoe 12 ny andro nanaovan'Andriamanitra azy, 12 ny alina. Ny zavatra misy anefa dia zao, any amin'ny faritra, ataontsika ohatra ny amin'ny faritra arktika iny ohatrany, na amin'ny faritra nordika reny zany dia zao, io alina io zany dia manino? Misy fotoana zany ianao anatin'ny enim-bolana ianao mazava foana. Misy fotoana ianao anatin'ny enim-bolana maizina foana. Nisy fotoana efa nandeha tany amin'iny faritra iny zany, dia nahita an'izay mihitsy ianao ny masoandro iny zany raha midina ary zany. Dia enina ohatrany hitanao mbola mazava foana le andro. Izy tsy hoe mazava be fa mbola misy hazavana foana le andro. Na dia efa taty ambanimbany ary ny toerana anisan'ilay fa tsy tany amin'ilay toerana tany ambony be zany. Dia izay ilay tiako tenena hoe eo zany ilay hoe fanenana zany an'ilay hazavan'ny masoandro, na ny kintana na ny volana. Dia jereo ihany koa faritra ny Madagasikara. Faritra Madagasikara zao mbola normal hoe rehefa tonga ny hiver dia ohatrany hoe manomboka any amin'ny ataontsika ny amin'ny 5 sasany ihany izy maizina. Fa rehefa tonga ny été dia amin'ny 5 sasany zany mazava. Zany hoe misy elanelany kely fotsy zany Madagasikara miresaka hoe fahazavana sy fahamezinana. Fa amin'ny toerana maro zany, ohatra ny eto Frantsa ohatran'izao, rehefa tonga ny hiver, hoe andro mangatsiaka, amin'ny 4 sasany zany efa tena manomboka maizina. Ary efa atoandrotoandro vao mazava ny andro. Zany hoe ny alina zany lava dia ny andro lasa fohy. Dia mifamadika ohatr'izay koa izy rehefa tonga ny été, lasa hoe ny andro reny lava dia ny alina ny fohy. Vokatra n'inona zay? Vokatra ilay zavatra voalaza any amin'ny trompetra io zany. Fa ny zavatra voalaza eto zany aty amin'ilay kapoaka faefatra dia zao tsy miresaka an'izay ilay hoe fiainan'ny hazavana izay tsony izy, fa ny zavatra nytenenina eto dia zao nampitomboana ny hafanan'ny masoandro izy aninona? Andoro ny zanak'olombelona. Dia hitantsika moa ilay zavatra vokatra an'izay zavatra zay avy amin'inona izay zavatra zay zany? Fa rehefa niraraka tamin'ilay masoandro ny loza dia nanahoana? Niakatra lasa nisy ny réchauffement climatique, ny fiakaran'ny température teto ambonin'ny tany. Vokatra an'izay fiakaran'ny température zay nitsimbadika daholo ny korotana, ny saison rehetra, lasa tsisy saison intsony.
raha nisy ny saison de feu taloha ohatra ny hoe ataontsika ohatra ny telo volana amin'ny fotoana mafanandro zao na amin'ny periode mangatsika raha lasa misy ny saison de feu zany hoe tsy mbadika tanteraka zany ny zavatra rehetra zany ka amintsika miaina amin'izao fotoana zao zany de zao hoe ny mponina ambonin'ny tany zany de manomboka mahatsapa davantage ny vokatra n'izany loza izany satria tena mahenika n'izao tontolo zao zany de io le loza voalazany apokalipsy io ka rehefa tonga zany hoe manerana n'izao tontolo zao io zava-doza zany ka le izy nefa efa mandeha makany am'izany tsika am'izao fotoana zao ka tsy ho zakazakainy rehefa tonga zany de raha io zavatra mitranga am'izao fotoana zao raha tsy mampetra zany hoe tsy mampetra tsofiny io hoe ora olona misy farany angety zavatra misy atsika ty mila mibebaka mila miala amin'ny fahotantsika mila miverina amin'Andriamanitra mitodika amin'Andriamanitra manao hoe mahatahoranaandriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana miankohofy eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano tokony hahatonga sainantsika zany ny zavatra misy amin'izao fotoana zao amin'ny événement climatique zay misy manerana n'izao tontolo zao fa ny zavatra mitranga de ty ny olona tsy mibebaka fa ny zavatra ataony indray de zao maniratsiran'Andriamanitra indray aza no ataony manompan'Andriamanitra indray aza no ataony Apokalipsy 4:7 izy miresaka an'izay Apokalipsy 4:7 de ny 7 ahoana izy eo ary mainy ny hafanana be ny olona de ny teny ratsy ny anaran'Andriamanitra izay manam-pahefana amin'ireny loza ireny izy sady tsy nibebaka mba hanome voninahitra azy mainy ny hafanana be ny olona izy de ny teny ratsy ny anaran'Andriamanitra izay manam-pahefana amin'ireny loza ireny izy sady tsy nibebaka mba hanome voninahitra azy rehefa mainy ny hafanana zany le olona de zao ny teny ratsy ny anaran'Andriamanitra indray no nataony fa tsy nibebaka mba hanome voninahitra azy ny zavatra anankiray zany de ty manao hoe fantany zany hoe avay izy io loza io fantany hoe iza no manam-pahefana amin'ny loza io ary zao tontolo zao nge malala ny mitondra n'izao tontolo zao mahalala mahafantatra de zay mahatonga le araka andresana teo hoe mitady d'autre alternative izy zay mahatonga azy hoe mandany amina miliara ireo firenena matanjaka mandefa n'ireo matériel ara-teknôlôjika zay alefany amin'ny abakabaka ireo anaovana exploration spatiale hoe aiza ny toerana misy rano aiza ny toerana mety azo ipetrahana de efa manao an'izany projet zany ireo zay manam-pahaizana mikasika an'izany sy ireo miliardera zay miara-miasa ao anatin'izany hoe aiza no sina cité anaovana ipetrahana sy ny sisa satria mieritreritra izy hoe mahavonjy ny tenany izy de za de miteny aloha de zao sika ataovy toy izy ihany le izy fa ny zavatra fantatra de ty ninona ho ataon'ny zanak'olombelona eo ninona eforo ataony eo hiadivany amin'izao zavatra mitranga misy zao fa tsy mibebaka no ataony mitady an'Andriamanitra no ataony de io araka le vavaka nataontsika teo hoe miasa foana ny mpanao trano rehefa tsy Jehova no manao ny trano miasa foana ny mpiambina ny tanàna rehefa tsy Jehova no miambina ny tanàna ka io afo mirehitra io Jehova nge mampirehitra ny afo mirehitra io na inona mety antony mahatonga an'izay amin'ny resaka doro-tanety na fanainino na tsy fanainino Jehova mampirehitra an'io fa rehefa mirehitra io de mirehitra io io zao mahita le zavatra afo mirehitra eto Frantsa io amin'le resaka le réchauffement climatique le afo zany mandeha le afo satria misy rivotra mitsoka le izy de mandeha le afo de efa misy arabe manapaka zao le afo zany hoe tsy tokony tonga ery ampitery fa misaoty le izy zany hoe le braise zany le vainafo avy aty amin'ila zany mipitika makary amin'le iran'io hoentin'le rivotra de mirehitra indray le azo ery ampitery sy tena iza Jehova mangai voatananao tsy voatananao inona no ataonao tsisy zavatra azonao atao mikasika an'izany zavatra sara zay mikasika ny loza fahefatry ny fahiditra indray tsika ny amin'le resaka loza fahadimy zany
vakitsika indray raha ilay loza fahadimy ina indray nyresahany ato mikasika ilay loza fahadimy. Apokalipsy toko 4:10 dia ny 10 sy ny 1:10. Ary ny fahadimy nampidina ny taondoviany tamin'ny seza fiandrianany bibidia dia tonga maizina ny fanjakany, ary ny olona ny tsakitsako ny lelany noho ny fanaitainany, dia ny teny ratsy an'Andriamanitry ny lanitra izy noho ny fanaitainany sy ny vainy, sady tsy nibebaka tamin'ny asany. Ny fahadimy ozy izy nampidina ny taondoviany tamin'ny seza fiandrianany bibidia dia tonga maizina ny fanjakany, ary ny olona ny tsakitsako ny lelany noho ny fanaitainana, dia ny teny ratsy ny anaran'Andriamanitry ny lanitra izy noho ny fanaitainany sy ny vainy, sady tsy nibebaka tamin'ny asany. Eto zany dia zao hoe ty loza fahadimy ty zany dia tonga dia aiza ny menjera ilay loza amin'ny fahadimy, au cœur du problème zany. Ihany hoe eo voan'ilay antony mahatonga n'izao zavatra rehetrarehetra zao mitranga, eo no menjera ilay loza fahadimy. Dia iza moa zany ny anjaran'izy io fa le seza fiandrianan'ny bibidia ozy izy. Ka inona ary le loza nararaka indray zany teo amin'ny seza fiandrianan'ny bibidia? Dia toizantsika le vaky teny teo. Ahoana izy izy? Eo amin'le 10 tapany faharoa dia tonga maizina ny fanjakany, ary ny olona ny tsakitsako ny lelany noho ny fanaitainany. Tonga maizina ozy izy ny fanjakany, ary ny olona ny tsakitsako ny lelany noho ny fanaitainany. Zany hoe feno lasa aizina zany ny fanjakan'ny bibidia, rakotra aizina ny fanjakan'ny bibidia. Ary fantatsika tsara fa amin'iza moa bibidia no manjaka? Bibidia manjaka amin'izao tontolo izao. Bibidia dia manjaka amin'izao tontolo izao. Ary iza no nanome ny fahefanan'ny bibidia? Fantatsika tsara hoe iza no nanome fahefanan'ny bibidia, fa ny dragona no nanome fahefana azy. Satria ity planeta tany ity dia omban'ny fahefan'ny Satana ity. Hitantsika eo zany rehefa avy eo iverenantsika, satria nahoana? Ary amin'ny trompetra izy. Dia zao nomena ilay dragona, ilay anjely latsaka avy any an-danitra, ny lakilen'ilay lavaka tsy hitanono, dia izy dia ity tany misy atsika ity. Rehefa nomena azy ny fahefana mikasika ity tany ity, dia io dragona io indray nefa nanomena izy, nanome ilay seza fiandrianana any bibidia. Zany hoe ity seza fiandrianan'ny bibidia ity zany manjaka amin'izao tontolo izao. Dia vokatra an'izay aizina miraparapa manerana an'izao tontolo izao. Dia mampatsiaro atsika n'ilay trompetra fahadimy ilay izy. Vakitsika kely mikasika an'io, mikasika ilay resaka nyresantsika teo. Apokalipsy toko 5 1 ka hatramin'ny 4. Ahoana ozy izy? Satria izay zavatra mitranga eto zany dia vokatra an'izy, vokatra ny zavatra izay voalaza tary amin'ilay trompetra fahadimy. Dia inona ny zavatra voalaza n'ilay trompetra fahadimy? Zany hoe tsy afaka manazava tsara n'ilay kapoaka fahadimy zany tsika raha tsy mazava tsara amintsika ilay trompetra fahadimy. Na dia efa niresahantsika ary zany tany aloha, iverenantsika kely lesy fa tsy maninona. Inona moa ny zavatra nitranga tany amin'ny trompetra fahadimy? Apokalipsy toko 5 ny 1 sy ny 4. Dia ahoana ozy izy? Ary ny anjely fahadimy nitsoka, dia hitako fa indro nisy kintana anankiray avy tany an-danitra latsaka tamin'ny tany, ary nomena ilay anjely ny fanalahidiny lavaka tsy hitanono. Ary nanokatra ny lavaka tsy hitanono izy, dia nisy setroka niakatra avy tamin'ny lavaka, tahaka ny setroka avy amin'ny lafaoro lehibe, ary tonga maizina ny masoandro sy ny abakabaka noho ny setroka avy tao amin'ny lavaka. Zany hoe rehefa nitsoka ozy izy ny anjely fahadimy nitsoka ilay trompetra, dia zao nisy kintana anankiray avy tany an-danitra nilatsaka tamin'ny tany ozy izy. Ary nomena ilay anjely ny fanalahidiny lavaka tsy hitanono. Iza moa ilay kintana io zany fa maneho an'ilay anjely nilatsaka avy any an-danitra io, dia maneho an'ny Satana io. Io le hoe nisy ady tany an-danitra, Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ny dragona sy ny anjeliny. Rehefa resy dragona sy ny anjeliny dia tsy nisy toerana azy intsony tany an-danitra, fa nazera tetỳ an-tany izy. Dia io le hitantsika ty amin'ilay Apokalipsy toko 5 zany miresaka ilay hoe anjeliny latsaka tetỳ an-tany.
dia rehefa nilatsaka tia-tany izy dia nomena azy ny fanalahidiny lavaka tsy hitanono izy izy nomena azy ny fanalahidiny lavaka tsy hitanono izy zany ny tompony lakle nomena fahefana ny tany izy zany. Dia rehefa nomena azy io fahefana io dia inona zavatra nitranga eo amin'ny andiny faharoa dia hoe ary nanokatra ny lavaka tsy hitanono izy dia nisy setroka niakatra avy tamin'ny lavaka tahaka ny setroka avy tamin'ny lafaoro lehibe ary tonga maizina ny masoandro sy ny habakabaka no ny setroka tao amin'ny lavaka. Rehefa nomena azy zany rehefa nalain'ny lavaka tsy hitanono dia zao rehefa novahiny amin'izay io tamin'ny lakle evy ny ara-panany asehony eto dia zao nisy setroka nivoaka ao izy teo amin'ny lavaka tsy hitanono dia io setroka io izy na enika ny tany rehetra zany io setroka io nanarina zany ny tany maizina ny masoandro izy sy ny habakabaka no ny setroka avy teo amin'ny lavaka ao izy zany hoe takona zany ny masoandro tsisy azavana avy amin'ny masoandro tsony mipaka amin'ny tany fa fahamezinana ny teto amin'ity tany ity. Dia ny zavatra nisy anefa dia ity rehefa feno setroka ary nanarina ny masoandro nanarina ny hazavana dia nisy inona ny voaka avao nisy valala ny voaka avy tao amin'ilay setroka ao izy andininy fahatelo izy miteny an'izay ary nisy valala ny voaka avy teo amin'ny setroka naka amin'ny tany ozy izy ary nomena hery ireny tahaka ny herin'ny mainoka amin'ny tany. Rehefa novahana zany ilay lavaka tsy hitanono dia nivoaka avao nisy inona nisy valala ny voaka avy tao amin'ilay setroka dia nomena hery ireny izy izy tahaka ny herin'ny mainoka amin'ny tany. Izay le teneniko hoe tsy hiverina be tsika efa niresaka lavabe an'izy ito itsika tany amin'ny trompetra fa mamitina eto ilay valala izay mivoaka eto maneho inona maneho an'ilay anjelin'ilay ratsy na hoe forsa malefika zany le valala reto zany maneho an'ilay herin'ilay ratsy na ny anjelin'ny maizina ka inona ny mission'izy ireo andininy fahefatra ary nylazana izy mba tsy hanimba nihatra amin'ny tany na ny zava-maitso na ny azo akory azy fa ny olona izay tsy manana ny tombo-kasian'Andriamanitra eo amin'ny andriny ihany. Izy zany tsy mba navela hoe hanimba ny ahi-maitso na ny zava-maitso na hanimba ny tany fa izay tsy manana ihany ny tombo-kasian'Andriamanitra ihany izay zany no ampahoriany hitondrainy fampangiry firiana izay ny mission an'izy reto. Dia izay no mahatonga le hoe tonga amin'izay ny karazana loza maro samihafa. Inona ny zavatra loza? Ao ny resaka aretina mandringana isan-karazany, aretina sarotra sitranina na tsy mety sitrana. Ao ny resaka karazana crime, ny von'olona, ny kidnapping, ny resaka torture, ny fampahoriana maro samihafa. Ao ny resaka viol na ny fanolanana, ao ny ady, karazana ady isan-karazany, ao ny resaka incivilité, zany hoe resaka tsisy fahalalam-pomba ntsony, tsisy fanajana intsony koa, ny zanaka tsy manohy ray aman-dreny intsony sisa. Ao ny von'olona, ao ny halatra, ao ny fahavetavetana maro samihafa. Misy karazana fahavetavetana zay tsy zavatra mety mbola tsy hitan'ny masika na eny sofintsika ary nefa mandalo eo anatrehan'Andriamanitra zany zay mety karazana fahavetavetana rehetra. Tsika moa dia efa mety afaka miteny an'izany. Ao ny faniratsirana an'Andriamanitra, ny fitenenany ratsy an'Andriamanitra. Hanika rehefa tonga ireo loza ireo dia ny olona miteny dia hoe raha misy Andriamanitra nahoana ny misy izao loza izao sy ny sisa sy ny sisa. Nefa Andriamanitra miteny hoe mahatahorana Andriamanitra ka meo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany. Fa nga ny olona mibebaka, nga ny olona mitady an'Andriamanitra, fa fampahoriana izay misy dia Andriamanitra indray no mentsiny Andriamanitra no mahatonga an'izao. Nefa le Satana manjaka eto amin'ity tany ity no mahatonga ny loza izay mitranga io. Ao ny olona izay possédé, misy demony ampahorian'ny devoly sy ny sisa sy ny sisa.
tsy karazany dolo zany zavatra be zay zany vokatra ilay izy vokatra ilay valala ny voaka fitao amin'le setroka ny herino izy izy de nomena hery tahaka ny maingoka ozy izy mena hery tahaka ny maingoka izy de betsaka moa ny olona ho any miteny manao hoe raha ampitahaina ozy izy ny amin'ny andro fahiny ny andro misy antsika amin'izao fotoana zao de hoe taloha tsara tamin'ny andro ny toly de zany foana miverina hoe misy obolana gasy manao hoe natainom-bony vadika aza tsisy maka hoe zany ara tsisy mangalatra amin'izao fotoana zao avy aloha automobilanao petrao ny lakile fa tsy hitanao na tsisy lakile ary iny manjavony iny rehefa amin'ny toerana atahorana ka tsy atao magagy zany de ianao zany tsy afaka ampitahan'izao vanim-potoana misy antsika izao mihitsy amin'ny toerana taloha satria nahoana raha tamin'ny andro ny trompetra ny ray patelo ny loza ny zavatra mitsanga amin'izao fotoana miaina antsika izao de efa miavosa zany zavatra zany zay mahatonga antsika hoe tamin'ny olona zany mireo sasehan'izay foana manana an'izay nostalgie n'le fahin'izay hoe taloha ohatra zao ny fiainana mora ny fiainana na ohatra miteny fotsiny hoe tamin'ny andro ny Zafy Albera zao ny fiainana tamin'ny andro Ratsiraka zao ny fiainana tamin'ny andro ny Tsiranana zao ny fiainana ny vidina sakafo zao ny vidina mofo zao ny vidina tomobila zao manena tsara tamin'izao sy ny karazany fa manaraka faminaniana angetsiky de normal be zany raha fiainana amin'izao fotoana zao de tena hoe ao anatin'ny fampahorian'ilay ratsy satria manjaka le ratsy amin'izao vanim-potoana iainantsika zao satria faminaniana voalaza zay zavatra zay ka tsy atao mahagaga zany zany zavatra zany zany hoe amin'izao andro ankehitriny misy antsika zao zany de zao ny herin'ny ratsy de amin'ny faratapony tenin'Andriamanitra ange de milaza manao hoe ararao tozy izy ny andro azanao vatsoa fa miaratsy zao fiainana zao zany hoe miaratsy foana zany le fiainana mandra-pahatonga ny farany zany de miavosa foana le ratsy teniteny soratra masina koa mbola milaza an'izany amin'ny apokalipsy manao hoe ny marina ozy izy mbola imarina ihany ary ny ratsy mbola hiaratsy hatrany satria arakaraka ny andehanan'ny fotoana zany de vao mainka miavosa le ratsiko de tsy atao mahagagy zay zavatra zay satria zay le zavatra teneniny koa atao aty amin'ny Timothée izy miteny an'izay fa raisitsika kely aty amin'ny Timothée toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy Timothée faharoa azafady Timothée faharoa toko fahatelo raisitsika kely mikasika an'izy io Timothée faharoa toko fahatelo Timothée faharoa toko fahatelo de vakitsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy de zao inona ny soramandro ny amin'ny fiemorana any amparany fa aoko fantatrareo zao fa any amparany any dia hisy andro mahory fa ny olona ho tia tena ny olona ho tia vola ho mpandoka tena mpiavonavina miteny ratsy tsy mamora isy reny tsy misaotra tsy manaja zay masina tsy manam-pitiavana mpanontolo fo mpanendrikendrika tsy mahonom-po loza be tsy tiany tsara mpamadika kirina mpieboebo tiany fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra manana ny endriky ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny ireny koa de alavery ozy izy ahoana tsara izy teo aoko ho fantatra zao fa any amparany ihany de hisy andro mahory de ino io andro mahory io fa le fiamorana makany amin'ny ratsy io miavosa zany le faharatsiana ny mpandoka tena ny mpiavonavina ny tia vola ny mpiteny ratsy ny tsy manaja zay masina ny mpamadika ny tia fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fanajana raisy ireny sy ny sisa zay zany le antsoina hoe corruption morale de dernier jour zany hoe tena fahasimbana tanteraka ara-moraly amin'izao andro farany misy antsika zao potika nge ny ara-moraly tsisy fahatahoran'Andriamanitra zany tsony tsisy malala fa tsy ny tenany ihany io inona ny tombotsoany tsy mijery ny hafa zany de normal be le izy zany fa
ho ajantsika eo aloha ny lesona fa mandeha de mandeha le fotoana fa alao toizantsika amin'ny manaraka indray le izy mikasika an'izay fa mbola ao anatin'izay any zany tsika hoe le lesontsika mantsy makasika le hoe kapoka fahadimy de miresaka tsika le hoe ny seza fiandrianan'ny bibidia no nandrarahana an'ilay loza ozy izy ka inona ny loza tonga teo amin'le seza fiandrianan'ny bibidia hoe tonga maizina ozy izy ny fanjakany tonga maizina ny fanjakany ka ho hitantsika eo zany le izy hoe inona moa no mahatonga maizina le fanjakany zany ho resahantsika amin'ny lesona manaraka zany mikasika ny zavatra zay fa tsy maintsy manazava kely zany tsika aloha miditra amin'le trompetra fahadimy mba hahafahantsika zany mahalala tsara mikasika an'le hoe ny antony hoe inona ary zany ho fahamezinana amin'ny fanjakan'ny bibidia ivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra. Jehovah'Andriamanitra raha io mankalaza anao zay midery anao ary manome voninahitra anao. Eny mananitra avy ny anaranao zay rehetra amin'izao ko mandrakizay. Misaotra raha mbola afaka nianatra ny teninao indray zay tamin'ity an'ity. Misaotra ny amin'ny fahalalana zay nomenao anay. Dia raina mandrakizay ny anaranao ray. Mana-masinana iray na amin'ny teninao ny fahamarinana. Amin'ny anaran'i Kristy Jesosy nanandratanay raha io sy nanonana izany vavaka izany teto anatrehanao. Halleluja. Amen. Dia manao velomantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tompon'ny tenako. Dia fampitaona indray tsika amin'ny lesona manaraka ray. Bye bye daholo.